Miarahaba antsika rehetra tonga eto amin'ny filahakevitry ny minisitra izay toto-saina atsia Nosy Be. Efa nataontsika moa ankehitriny ny hoe fidinana ifotsiny miaraka amin'ny tompon'andraikitra isan-tokony ao ny andriamatoa prime ministre lehibe ny gouvernemanta sy ny ministra rehetra izay mandrafitra ny gouvernemanta sy ireo tompon'andraikitra atsia amin'ny toerana anaovana izany filakevitry misy izany mba hijerena ifotony ireo asa izay efa vita fa ireo ihany koa izay tokony mbola tosana ao anatin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Tamin'ny herinandro antsika dia tany Toliara nanakaiky vahoaka nitokana foto-drafitr'asa ary nanomboka ihany koa ireo asa sy fanamby rehetra izay napetraka. Ankehitriny tsika dia mitodika aty amin'ny avaratry ny Nosy indray marimarina kokoa dia eto Nosy Be satria maro ny zavatra vita ary ho apetraka ihany koa ny fanamby amin'ireo rehetra izay tokony ho atao. Anisan'ny dingana lehibe na foto-drafitr'asa goavana izay ho vita sy hotokanana aty Nosy Be dia ny lalana izay mitondra makeo amin'ireny toerana rehetra izay manamarika ny ity tanàna Nosy Be ity ma tanànan'ny fizahan-tany azy, fa ihany koa ny ireo site touristika rehetrarehetra izay mitondra makany amin'izany lalana izany dia namboarintsika avokoa. Ka ankehitriny izany dia hotokanantsika ary efa vita ny lalana izay efa fantatsika miala hotokanantsika miala amin'ny Elville mandrapatonga any amin'ny Andilana izay amin'ny refy 25 km 800. Lalana efa tena ratsy sy potika avokoa io lalana io teo aloha satria raha nandritra ny adiny roa indray ary mahery no anaovana an'izany dia ankehitriny vita ao anatin'ny 5-7 minitra fotsiny no anatanterahana an'izany. Eo ihany koa ny lalana izay miala eo amin'ny Fasene eo amin'ny aéroport zany izay mandalo aty Madiro ary mandray aty Elville ary makany Andilana ihany koa dia efa vitantsika somatsara ihany koa izany lalana izany. Ary ny axe fahatelo moa zany dia ny hoe ny Elville indray misy lalana maromaro izay tokony mbola efa ao anatin'ny fanatanterahana makany amin'ireny site touristika izay makany Ampasipouy sy ny parc national Lokobe sy hôtely maro samihafa dia efa voatotosa ihany koa zany izany zavatra rehetrarehetra zany. Efa vitantsika ihany koa ny eo amin'ny Andilana makany amin'ny cratère izay piste mirefy 2-3 kilometatra ihany koa. Ankoatran'izay anisan'ny tanjona goavana izay apetratsika moa izay mampijaly sy mampikaiky ny vahoaka manerana ny Madagasikara ankehitriny ary anatin'ny tanjona tsy maintsy apetratsika dia ny fihazakazahana amin'ny fametrahana ny angovo azo avozina. Ka anisan'izany zavatra ataontsika ny hoatomboka dia ny fametrahana ny parc solaire izay 5 mégawatt eto Nosy Be izay efa manomboka ny azy ao ary nino fa ho vita tsy ho ela ny fametrahana an'izany parc solaire 5 mégawatt zany ary amin'ny taona ho avy kosa dia ampitsika 5 mégawatt supplémentaire mba afeno ny 10 mégawatt. Efa zay no hoentin'ny fitondram-panjakana fa ny sehatra tsy miankina ihany koa dia anisan'ny nampirisiany manao ny fampiasam-bola ka misy ny 3 mégawatt ataon'ny sehatra tsy miankina efa ho vity izy io ary efa mandroso dia mandroso ny asa midika an'izany zany ny fean'izany dia efa mifona ary mifona tsikelikely ary mifona tanteraka ny fatapatapahan-jiro eto Nosy Be ary mizotra makany amin'izay
transition énergétique zay tsika. Ankoatran'izay eo ihany koa ny resaka rano fisotro madio. Tsy maintsy irosoana koa mantsy ny fanatsarana sy ny fisitrahana rano fisotro madio eto Anosibe. Eo ohatran'izay ihany koa ny any Antsiranana satria dia misy tetikasa lehibe efa atomboka eto Anosibe satria dia tsy ampy 1600 mètres cubes isan'andro ny zavatra vokarin'ny Anosibe ankehitriny, nefa mbola afaka ampitomboana hatrany amin'ny 4500 mètres cubes izany afaka taona foy. Ka noho izany dia misy fampiasam-bola zany mitetina 4 millions de dollars izay ho tapahana eto amin'ny filakevitry ny minisitra ny fanatanterahana an'izany asa mba ahafahantsika miroso amin'ny asa fanavozana sy fanatsarana fanamafisana ny fitsinjarana rano fisotro madio eto Anosibe izay. Ohatran'izay ihany koa ny Antsiranana dia efa nataontsika ihany koa ny laharam-pahamehana amin'ny fampitomboana ny ireo fitaovana izay mamatsy rano fisotro madio ao Antsiranana izay ezahana ho vitaina ao anatin'ny roa ambin'ny folo volana ihany koa. Ankoatran'izay eto Anosibe ihany koa dia misy fitokanana maro ataontsika. Ny fitokanana ny EPP izay ataontsika amin'izao fandalovana izao. Ny fanavozana ihany koa raha manontolo ny hôpitaly eto Anosibe ary ny fametrahana ny scanner izay fantapahantsika moa efa tonga Antananarivo ny scanner satria manahirana ihany raha toerana lehibe indrindra fa be mpizahatany ohatra Anosibe no tsy manana an'izany ny scanner zany. Tokana ihany koa tsika ny tranomora izay misy 80 logement izay efa vita tanteraka zany ankehitriny ary ao akaikin'izany tranomora zany no madio dia ametrahantsika ihany koa ny tanàna vaovao izay betsaka ny zavatra ho hita, ny bloc administratif, ny toerana fitsangatsanganana sy ny toerana zone commerciale ihany koa dia ho hita ao anatin'izany tanàna vaovao eo madio izany. Ametraka ihany koa tsika ny fanaovana ny bornage masifana lehibe maro anisan'ny eny amin'ireny tanimpanjakana ireny ary izay ametrahana tsika ihany koa ny fitsinjarana an'ireo titre faobe ao anatin'izany fametrahana ny bornage masifa izany. Mba ahafahantsika manatanteraka an'izany dia ametraka birao eny fotony ny fananatantsika izay amoaka karatany hatrany amin'ny 200 000 karatany any ho an'ny faritra Diana iray manontolo. Tsy maintsy ampiana ihany koa ny fikambanam-behivavy ary misy ihany koa zany teti-bola izay atokana anampiana amin'ny fikambanam-behivavy izay manana tetikasa eto Anosibe na ao Antsiranana ihany koa dia anisan'ny tapahana ihany koa eto amin'ny filakevitry ny minisitra izany. Anangana ihany koa tsika ny brigade spéciale na gendarmerie nationale izay anamafisana an'ireo tetikasa izay efa napetraka izay iarovana amin'ireo alatra lavany izay aty amin'ny tapany avaratry ny Nosy izay apetratsika any Andapa, Antala ary ao Vohimary. Ankoatran'izay dia efa fanamby napetratsika ny ametraka ny tetikady goavana amin'ny resaka transformation agricole amin'ny fanampiana manokana zany ny tatsa mpamokatra ka isy ny fanampiana aty amin'ny faritra Savin amin'ny famokaram-bary. Ao zany ny famokaram-bary hybride izay hatratra isana hatrany amin'ny 200 hectares no ho ampiana amin'ny alalan'ny fanomezana masomboly sy ihany koa ny fanamorana ny fisitrahana ny zezika na io zezika minéraux na zezika organique ary ny fanomezana fitaovana ihany koa an'ireo tatsa izay misa 2 latsaka kely no mamena batteuse, vanneuse ary ao anatin'izany ihany koa ny faritra Sava sy ny faritra Diana. Anomboka ihany koa tsika ny fananganana ny usine izay mamokatra ny engrais
izay mahatratra hatrany amin'ny 20 000 tonnes isa-taona izay apetratsika ao Ankiakabe izay ao amin'ny district ny Andapa na ny région ao amin'ny région Sava. Anangana ihany koa tsika ny fitehirizana vokatra izay mazaka hatrany amin'ny 5 000 tonnes aty amin'ny faritra Sava zany. Ankoatran'izay zavatra rehetra izay dia tsy maintsy ataontsika ihany koa aroresana eto ihany koa satria dia amin'ny faritra tapany avaratry ny nositsika dia horesana eto amin'ny filakevitry ny ministra ihany koa ny fandrosony ny fanamboarana ny pont Mahavavy sy ny pont Ifasy izay horesana eto androany satria anisan'ny mampitohy any faritra avaratra any manontolo io ka tsy maintsy fijerevana ny fanampiterahana an'izay pont izay. Horesana eto ihany koa hotapany eto ihany koa ny mahakasika ny fanamboarana ny RN6 izay metomboka eo Ambondromamy mandrapatonga any Antsiranana. Ankoatran'izay koa dia ametraka ihany koa tsika ny bibliothèque numérique izay ho apetraka ao Antsiranana. Maromaro ny zavatra hodinihana fa amin'ny ankapobeny dia betsaka ny ezaka atao, betsaka ihany koa nefany ireo efa vita ary izay indrindra no mahatonga antsika tonga mitsidika ety anivon'ny district eo anivon'ny district ohatran'izao eto Anosibe mba hijerevantsika miasa mbola ho atao misy mety tsy voatonona fa zay moa ny zavatra amin'ny ankapobeny mba dia isaorana ianareo rehetra io nareo tompon'andraikitra ito toerana eo ihany koa ianareo mpanao gazety fa dia izay ny vaovao afaka apitaina amin'izao filakevitry ny ministra izay atao eto amin'ny banque centrale eto Anosibe izao fa dia makasitraka makatelina anareo rehetrarehetra dia omena